Waramaso akaiky araka izany manomboka izao ireo karaoke sy trano filanonana tsy manara-dalàna eto Andrenivohitra. Zay ny amin'ny vaovao io fa hoarantsika manaraka kosa ny vaovao tapatapany izay nangoniny namana Tahina Rarson. Nisehoana aitrano nahatsiravina tamin'ny taolanary ny alina teo. Trano maro no lasa laverina tamin'izany. Nandritra n'ity loza ity dia fantatra fa vehivavy iray no maty maikilany afo tao amin'ny trano iray isan'ireo nirehatra. Mbola ao am-panatanterahana ny fanangonam-baovao any an-toerana moa ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ny antony nahatongany. Mpizahatany miisa 4 sy mpitari-dalana 2 na gidy no nisy nanafika ny zoma lasa teo tany Taolaniaro raha nananika ny Pic Saint-Louis indry zareo. Pic Saint-Louis moa dia tendrombohitra mahasarika mpizahatany tokoa ny amin'iny fahatriny satria dia tsy afaka zavina mandavan-taona ny tendrony ka lasa be zavina mihitsy ny anaran'ilay toerana. Vola 2,4 na 420,000 francs miampy finday sy kojakoja vitsivitsy no lasan'ireo olon-dratsy izay miisa 3. Ireto farany dia nitondra antsy maranitra sy langilangy lavalela. Nisy ny antso natao tamin'ny mpitandro filaminana ka tsy mbola fantatra ny toyny hatramin'izao fa fantatra dia faritra nomena ny Maorisiana ny toeran'iny sy ny manodidina. Tafiditra anatin'ilay hoe faritra ara-toe-karena manokana na zone économique spéciale kanefa dia izany no tsy fandriam-pahalemana. Dimy lapanendaka no voasambotra ny polisy ny unité d'intervention rapide na ny UIR teny 67 hectares ny sabotsy lasa teo tamin'ny 3 ora maraina. Lehilahy 2 avy nirevy teny 67 hectares amonjy fodiana no nendahin'ireo mpanao asa ratsy ka very vola mitentina 5 alina sy 2 hetsy ariary sy finday iray ary rojo volafotsy milanja 30 grama. Nampandremy polisy avy hatrany izy ireo lahy ka nandray fepetra ny polisy ny UIR. Ny 5 lahy tamin'ireo 9 no tratra. Rehefa nosavaina izy ireo dia hita tany amin'ny iray tamin'izy ireo ilay finday avy noendaina. Rongony milanja 400 kilao indray no tratra ny zandary tany amin'ny fikotany Ambofandra, distrikan'ny Vohipeny ny alahady lasa teo. Raha ny fantatra ny loharanom-baovao avy tamin'ny manam-pahefana iray no nahatrarana ireto rongony ireto. Voasambotra tamin'izany ny lehilahy ny isa 3 izay nitondra an'ireto rongony ireto. Natao tao anaty gony miisa 12 izany zava-mahadomelina izany. Ny zandary ao amin'ny brigady Vohipeno no misahana ny famitorana.